Nitrangana trano mampalahelo kosa tetsy amin'ny fokontany atsalovana Tomadinika omaly alina. Trano miisa 470 tafo no mahita amin'izany ka nitondra fanampiana ho an'ireo traboina ny fiadidinan'ny Repoblika sy ny antoko politika HVM. Tonga nijery fotony zavantranga sy nakairin'ny vahoaka teny amin'ny fokontany Tomadinika iny androany tolakandro mitarika avy amin'ny antoko hery vaovao an'i Madagasikara ny HVM. Fotoana izay nitondra an'ireo mpitarika ty antoko ty ny fanampiany sy ny fanamafisana trano fiaraha-misalama vahoaka malagasy indrindra amin'ireo vahoaka traboina very-trano noho ny afo. Indrindra aloha zahay avy amin'ny HVM rahavana eno aty amin'ny fokontany antsalovana famy misy voina mandalo sahala amin'izao zany ay trano izay eo amin'ny 470 tafo ary any amin'ny 700 any hoany zany no traboina dia tsy hainay tsy anatina hitondra ny voatsirambeny tanana mba hanampiana izay sahirana aty zay no antony natondrona eto ary avy amin'ny anaran'ny bureau national ny HVM no atongavana eto. Ho an'ity traboina iray ity dia tsy afa-manohitra ny tenany sy ny zanany fa voatery matory eto amin'ity toerana ity noho ny tsy fisian'ny trano hafa elofany. Zay koa zao mahita trano dia veriny vola ivarotana tonga dia mahita hoe satria tsy voavoatsy tony trano netany. Nenay zany le hoe tsano zany sisany hoe tsy maninona raha hoe mivily le tsano zany nilainy hoe ambarina fa raha fidedavana mita isan'andro ihany mita isan'andro ihany raha fidedavana. Nareo zao izy matory am'izao? Io izy io. Dia amin'ny alina zao ao ihany zay zao ny atory satria ny sasany misy tsy mety zao hoe anao hiaratory eto satria mbola misy entana misy tsy may dia le mbola adinay atokotany eny dia enjasany eny zany hoe sao dia isy hakan'izay. Marihana fa mpanolontsaina amin'ny filoham-pirenena Andriamatoa Rachid Mohamed ary nisolo tena ny filoha Rajouna Armampianina raha tokana hanaritra ireo fanampiana maro ho an'ny vahoaka traboina manerana Madagasikara voan'ny haitran'ny tany Manakara sy Tomadinika. Manoloana ireo vona maromaro ireo dia niantso amin'ny fitandremana trano Dr Nandretaina Raymond, sekretera mpanatiteraka ny BNGRC. Misesisesy tato ato ny aitrano dia ny afaka entina angamba dia hoe ny fitandremana trano satria aloha misoroka zay mitsabo araka ny fitenenana dia ny fitandremana satria ireo afo nandoro ireo dia vokatry ny fitandremana daholo zany hoe accidentel fa tsy nisy natao hoe criminel zay. Tany Ferivesta angamba no netombohany misy dia io Manakara io dia izao ndray Tomadinika dia mbola misy koa zany biby sana lalava amin'izao fotoana izao. Raha ny teto Tomadinika dia mahatratra hatrany amin'ny 500 ireo traboina ary trano 490 ny ravan'ny afo.